fisoavana ho ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hivavaka isika ry havako hidera sy hisaotra ny Tompo. Mideranao izay Tompo ny amin'ny tontolo manodidina omenao anay sehatra hivelomanay ary sehatra hanomponay ianao. Ny fanahinao masina hiasa ty anatinay mba azahoanay manolotra ny tenanay iray manontolo mba ho anjakanao Jesoa Kristy. Amin'ny anaranao irery no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Anio ry havana dia hijery sika anio sirapitso ny amin'ny hoe tsy miova Andriamanitra. Fizarana voalohany izany anio. Teo amin'ny tontolo jiosy atao amin'ny testamenta taloha, ny antony anantenan'Andriamanitra mandrakariva dia noho izy tsy miova. Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba efa taloha ela be. Ary dia namakivaky ny tantara tany Egipta, ny fidirana ny tany Kanana, ny fipetrahana tao Kanana, ny fahababoana tany Babilôna, tsy miova Andriamanitra. Ny toetrany ao anatin'izany dia tsy inona akory fa tsy mitovy amin'ny olombelona mihitsy izy. Toy izao no ambaran'ny mpanao salamo raha miresaka ny amin'izany Andriamanitra izany izy. Jehovah mahafoana ny fisainan'ny firenena samihafa, mahatsinotsinona ny hevitry ny olona izy. Ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby. Amen. Salamo 130 ny 110 sy ny 120. Ny 110 dia ahitana fa tsy azo ianteherana sy hanahana fanantenana ny olombelona satria na inona tetika sy fikasana ataon'ny olombelona tiany ampiharina eo amin'ny fiainany dia tsy afaka manatanteraka an'izany loatra izy raha tsy sitrapon'Andriamanitra. Na dia hananany ny olombelona aza ny enti-mahana rehetra ahavitana an'izany, rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra dia zava-poana izany rehetra izany. Vitan'ny Tompo ny manafoana ny fisainana sy ny fikasana ary ny fihevitry ny olombelona. Fa inona kosa ary no tokony anantenana an'Andriamanitra? Ditantsika eto amin'ity Salamo 130 ity ny 120 toy an'izany. Milaza ny halehibeny sy ny fiandrianan'Andriamanitra ity andrin-trohatra masina ity. Ny fisainana na ny fikasan'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay, tsy voafetran'ny fotoana hitantsika eto. Ary ny fihevitry ny fony dia mahatety ny taranaka mifandimby. Noho izany dia hanahana fanantenana tanteraka izy, manoloana ny mahatsinotsinona sy tsy tanteraka ny olombelona. Izay ry havana no fizarana voalohany zarena amintsika amin'ity hoe tsy miova Andriamanitra ity. Raha sitrapon'ny Tompo dia toizantsika izany rahampitso. Amen. Andeha hivavaka ary isika. Misaotra anao ary izay Tompo amin'ny teninao fa tena lehibe ianao ary mahatanteraka ny fikasana tsara sy izay mety ho anay koa. Aza vela aditra izay ka andeha miditra ny fonay anatanteraka sy anao izay tsy sitrakao. Tantano mandrakariva izay Tompo, ay ametraka aminao eo amin'ny toerana dia ny fahalehibiazanao sy ny voninahitrao. Amin'ny anaranao no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.